Manolotra ny arahaba tompoko raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia misy an'ity rindrin-drahona ity atao tsy matsinanan'ny Madagasikara izay mamaritra ny toetry ny andro ho amin'ny anio sy ny rampitso. Ary izay malefaka kosa no mamaritra ny toetry ny androntsika ny alakamisy ho avy izao raha toa ka iamahazo vahana izay manomboka amin'ny zoma ho avy izao. Araka izany ary dia saika miandrandra orana malefaka ny any amin'iny morontsiraka atsinanan'ny nosy iny manomboka amin'ny zoma ho avy izao ary somary malaka ny andro amin'ny ankapobeny mety arahana erikerika manify izay na tsy efa-tsefaneny ho an'ny ilany atsinanany voatany. Maripana mifanaraka amin'izay dia isy fidinantsikelikely maripana ambony indrindra ho an'ny voatany sy ny morontsiraka atsinanana manomboka amin'ny zoma makany amin'ny faran'ny herinandro. Mivilany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia andrahona amin'ny ankapobeny mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ny any amin'ny manodidina ny samborano. Mifaritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na dia somary hosembanan-drahona kely aza amin'ny voamaraina ho an'ny voatany sy mifaritra avaratra andrefana ary any amin'ny morontsiraka voany atsinanana sy atsimo atsinanany Madagasikara. Raha ny tolakandro kosa indray dia mbola miandrandra orana tandrifin-drahona mety arahankotroka hatrany indraindray ho an'ny faritra Melaky, Betsiboka, Analamanga, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Moromany, ny ilany atsinanan'ny Matsiatrambony, Mitatra hatrany Vadivavy sy Fitovinany mety ahazo an'izay orana izay ihany koa ny any amin'ny faritra atsinanana sy ny tapany atsimo ny faritra Alaotra Mangoro. Ahazo orana tandrifin-drahona ihany koa eny tsy efa-tsefany eny ny any amin'ny manodidina ny Ambatsoa sy Antalaha torak'izay ihany koa manodidina ny Samborano. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny mety hisy erijika isina orana tandrifin-drahona ihany indraindray ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana morontsiraka ny faritra Anosy sy Androy. Raha ny vinany maripana indray manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 1 degré ho an'ny faritra anatiny ary eo amin'ny 3 hatramin'ny 2 degré morontsiraka atsinanana. Ny ilany andrefana moa dia eo amin'ny 7 hatramin'ny 4 degré. Mitazantsika amin'izao fa mananika 5 degré ny maripana ambony indrindra any Ranohira torak'izay ihany koa ny any faritry Melaky sy Boeny. Mivilany toetry ny andro amin'ny alakamisy kosa indray ary dia azo orana tandrifin-drahona ny morontsiraka ny faritra atsinanana Vadivavy, Fitovinany, mety hipaka hatrany Taolagnaro. Ny faritra hafa dia ifandimby ny rahona sy masoandro fa amin'ny takarivana ny alina dia tombanana isy orana tandrifin-drahona indraindray ny any amin'ny faritra Diana, Sofia, Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Raha ny maripana dia eo amin'ny 5 hatramin'ny 13 degré ho an'ny faritra anatiny, 13 hatramin'ny 14 degré morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 14 degré ho an'ny ilany andrefana. Tazantsika amin'izao fa tafakatra 17 degré ny maripana ambony indrindra, izany hoe mafana be zany any amin'ny faritry Boeny torak'izay ihany koa ny any amin'ny tany ny faritra atsimo andrefana sy ny manodidina ny Ranohira. Mivilany toetry ny andro ny zoma ary namaranantsika sahady araka nefa natsidika teny am-piandohana dia ahazo vahana ny varatra aza vokatr'izay indrindra dia ahazo orana malefaka somary miatoato ny morontsiraka atsinanan'ny Nosy iray manontolo miainga avany amin'ny morontsiraka Ambatsoa hatrany atsimo atsinanana. Ny ilany atsinanan'ny voatany mihazo ny Alaotra Mangoro moa dia andrahona na ho malaka amin'ny ankapobeny mety arahana erikerika manify na orana malefaka eny tsy efa-tsefany eny. Ny ilany andrefana dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny mety hisy ihany ny orana tandrifin-drahona efa mahazatra ny amin'ny manodidina ny Samborano. Raha ny vinany maripana indray dia eo amin'ny 15 hatramin'ny 23 degré ho an'ny voatany, 4 hatramin'ny 13 degré morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 15 degré ho an'ny ilany andrefana. Mananika 9 na 17 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra atsimo andrefana sy Boeny. Izay ny mahakasika ny miatotetry ny andro fa araka nefa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro atolotra anao indray ny tamin'ny fahalitoan-drivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Antonony ny kalitao an-drivotra eto Antananarivo raha tazantsika amin'ny kisary izao dia manodidina amin'ny fihatra nasionaly ny rehefa rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ho amin'ny Antonony hatrany amin'ny ankapobeny ny tamin'ny fahalitoan-drivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray ny vinany toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy. Manome fotoananao ho manaraka indray. Veloma tompoko.